Vatsimpana et Dieu Pasteur RATIANRIVO Rabarijaona. Iara-mivavaka sy tiaravana. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasinao midera sy mankalaza ary mameo voninahitra anao zahay fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia velona tram-pamonjena tratrindray izao andro izao izay nomenao sy natolotra ho anay. Tsara sady mpanao ny tsara ianao ary ny fahatsaranao no tianao zaraina mandrakariva aminay, nomezanao fahatsarana ho anay amin'ity andro ity eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Indrindra ny fanahinay ampitoery mandrakariva ao amin'ilay fiadanana avy aminao, ao amin'ilay fanjakanao, ao amin'ny fanatrehanao fiainana tanteraka. Mitsaoka anao, mameo voninahitra anao, mankalaza anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao dia tsy miova maro isanao mandrakizay ary maneho mandrakariva ny fahatsaranao amin'ny zanak'olombelona, indrindra izay manana ny fananao masina dia ny olonao zany. Ankehitriny Jesosy malalo dia mametraka eo am-pelatananao fiainana tanteraka izao fotoana izao eo ambany fitaren'ny fananao masina. Koa sokafy ny fomampananay andrenesanay ny teninao, teny fiainana, teny velona, teny izay tianao mba hozaraina sy homenanay isan'andro. Azonay fiainana tanteraka ny fahavelomana avy aminao. Misaotra Jesosy noho izany. Mangataka aminao zahay mamindrafo aminay mamela ny alokay satria tsy tanteraka izay. Diovy amin'ny ranao soa nalantsika tao Kalvari, mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra, ady rehefa fananao masina mahery ny hiasa teny anatinay, andrenesanay mandrakariva ny feonao. Misaotra Jesosy noho izany rehetra izany. Dia mitenena Tompo araka ny fombonao voninkaino izay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona masina manankiravy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no zao maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakay eo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray, Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Soratra masina, tenin'Andriamanitra velona, izany lo hevitra mibandintsika amin'ity andro ity araka ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra amin'ny Timoty 2:7-2 Timothée chapitre 3 verset 16. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra soratra nomeny ny tsindriman'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fanitsiny izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Amen. Teny velona mahery vaika ny soratra masina rehefa tarafin'ny fanahy masina. Ny soratra moa mahasoratra azy dia mijanona eo ambony taratasy. Io soratra io dia tonga teny rehefa vakiana. Tahaka izany koa ny soratra masina, tsy manan-kery raha tsy vakian'ny maso na vakian'ny vava, kanefa mila ialovany fanahy masina izany. Ary fanahy masina izay mialohany ny famakiana ny teny io no mampanjary ho tenin'Andriamanitra velona ilay soratra izay vakitsika. Izany hoe ny fanahy masina no mampanjary ho teny velona ilay soratra ao amin'ny Baiboly. Tsy maintsy angatantsika ny fanahy masina alohan'ny hamakiana ny soratra masina. Raha misoratra ao amin'ny Baiboly ohatra ny fehezanteny anankiray, dia mila mangataka ny fanahy masina hatrany isika hahatonga izay vakitsika na izay voavakitsika ho tonga tenin'Andriamanitra velona, ho tonga teny velona avy amin'Andriamanitra. Ataovy miatraika tsara ao am-pontsika ny hoe teny velona, Andriamanitra velona miteny. Dia tahaka ny eo anatrehanao mihitsy Andriamanitra miteny aminao io rehefa raisinao ampinoana ary rehefa vakinao eo ambany fitaren'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra. Ilay soratra izay anatin'ny Baiboly dia manjary teny velona avy amin'Andriamanitra velona. Raha manana Baiboly anaty poketra isika
na anatin'ny biblioteka dia tsy mitondra ninina zany. Mijanona ho soratra ihany ka tsy manan-kery, fa mila vakiana eo ambany fitarihan'ny fanahy-masina tokoa. Tsarovy navana fa isika olombelona rery no men'Andriamanitra fahafahana miteny. Ny teny izay lazaintsika dia misy fiantraikany eo amin'izay mandre sy ny toe-javatra misy. Ary fantatry ny olona izany fahefan'ny teny izany. Izany mahatonga azy mampiasa ny teny hametrahany ny fahefany, hanimbany sy handratrany eny amin'ony azy izany olona. Hatria tonga ny tompo laza fa izay amin'ny teny tokoa, teny marary dia tahaka ny mamono ihany. Soa fa afaka manasitrana koa ny teny, mamelona, eny mahasoa dia mahasoa tokoa. Ambonin'izany ny tenin'Andriamanitra velona. Andriamanitra tompon'ny teny, Andriamanitra ilay teny, dia Andriamanitra tokoa teny tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, araka ny Jaona toko voalohany. Raha ataony olona zava-dehibe ny teny izay lazainy, manaona kosa ny fandraisantsika kristianina ny tenin'ny Kristy Jesosy. Tokony ho loha laharana ao amin'ny fiainantsika manontolo ny tenin'Andriamanitra. Faharoa ry havana, ny teny velona mampianatra sy manabe. Mampianatra sy manabe ny tenin'Andriamanitra. Mampianatra, manitsy izay diso, izany hoe milaza sy manoro ny lala marina, mandresy lahatra fatratra ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga ny fon'ny olona mandre, hiova ka resy lahatra ny fahatsarana sy ny fahendren'Andriamanitra. Manabe ihany koa ny tenin'Andriamanitra, izany hoe mampisaina, mahatonga ny olona hanana fahamatorana ara-panahy. Fahatelo farany, teny velona mamelona sy manasitrana ary manangana ny maty. No ny hery ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasitrany sady manangana ny maty, fa io ny tenin'Andriamanitra tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra. Maty toko 4 ny andininy 4. Sakafo mahavelona noho ny hanina ampidirina mbava tokoa izany. Ataon'i Jesosy ohatra eto nitovian'ny tenin'Andriamanitra amin'ny sakafo hohanintsika. Tahaka antsika amin'ny sakafo intelo isan'andro dia mila mihinana ny tenin'Andriamanitra intelo isan'andro koa isika farafahakeliny. Manasitrana ihany koa ny ratram-panahy sy ny ratram-po ny tenin'Andriamanitra ry havako. Fa balisamy manasitrana tokoa ny fomaratra ny tenin'Andriamanitra satria izy aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ny nofony rehetra. Manangana ny maty koa aza ny tenin'Andriamanitra. Ny teniny nampiasain'i Jesosy hamoaka an'i Lazarosy avy tao am-pasana maty efarana. Ny teniny nobaikoin'i Jesosy ny zanaka vaviny Jairo hoe talita kumi, na hoe io aho razavavy aminao mitsangana, dia nitsangana ny maty. Mila fahavelomana feno isika ka tsy velombelom-poana, raiso sy velomy tenin'Andriamanitra mba hananantsika fiainana dia fiainana be lehibe. Mila fanasitrana isika, raiso sy velomy tenin'Andriamanitra. Mila mitsangana ny maty isika sady manangana ny matimaty eo amin'ny fiainantsika, ary koa manangana ireo maty ara-panahy rehetra manodidina antsika, raiso sy velomy ny tenin'Andriamanitra. Engaleny fanahy-masina hiasa tenantsika tsiraray avy, azotsika tokoa handraizan'ny tenin'Andriamanitra zany ho velona atenantsika, ahery vaika hanova ny fiainantsika, ary ihany koa hampianatra sainabe antsika, hamelona, hanasitrana ary hanangana antsika amin'ny maty mba ho velona ny finoana isika isan'andro eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mahereza matanjah, aza matahotra ny vatopo, fa ao anatintsika Andriamanitra noho ny teniny izay ankato avintsika, eny no ny teniny izay miasa ao aminantsika, no ny teniny izay mitoetra ao amintsika, mitantana antsika, mampahery antsika ary maneho ny vonany eo amin'ny fiainantsika. An'Andriamanitra ny voninahitra ao antsika ny fiadanany, indrindra ny teniny hanova ny fiainantsika hifanaraka amin'ny sitraky ny fony. Vavaka isika. Dia rahalaza haja saotra
ho anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masina. Mideranao tokoa zahay satria Andriamanitra velona ianao. Andriamanitra miteny sy miasa. Andriamanitra manatanteraka ny sitraky ny fonao amin'ny olonao. Eny amin'ny olonao izay manaiky tokoa ny andray ny teninao sy ampiatrany ao amin'ny fiainany. Amin'ny olonao izay te-toetra ao ambany elatry ny fahasoavanao. Amin'ny zanakao izay maminao ary nataonao hanana fiainana ety an-tany ary anomanana koa ny lanitra izay efa namboarinao Jesosy hatry ny akaranao nakany an-danitra satria izay misy anao dia hisy any akio arahatra iray. Faly izay Jesosy noho izany, mankasitraka mankatelile eny manome voninahitra feno sy tanteraka anao ary dia metraka ny fiainana eo am-piaratananao indrindra ty andro ty Jesosy mba iomban'ny fitarian'ny fananao masina. Mesa mahery araka nabe ny famindramponao ka aoka ny teny ho fahavelomana tenatinay, ny teny hanovan'ny fananay, hanovan'ny fonay, hanovan'ny fiainany amanontolo. Eny ny teny tokoa no zary ho balisamana sitrana anay amelombelona indray ny fananay. Soara tompony izany rehetra izany. Alorana ny ady sy ny voninahitra ao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny tenina kosa ahery vaika mandrakarivo amin'ny fiainanay, ny teninao hampianatra siana be anay ary ny teninao hamelona siana sitrana ary hanangana anay aneo ampitso ary mandrakizay. Fa izay rehetra asan'ny devoly sy ny maizina, izay rehetra asan'ny satana, izay rehetra asan'ny zao tontolo izao sy ny ota didina soroana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, hiala mankany farimitrafo sy toy amin'Andriamanitra, izay rehetra androana tsy miverina intsony. Fampinomboandriamanitra ireto ary dia ilay rany Jesosy Kristy andrakotra ny fanafosainany tenanay, ny fananao masina Jesosy ampitoera ty amina mandrakariva. Misaotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen.